Miarabatsika iaby. Androany zany zao dia neo hevitra mahakasika ny zava-misy amizao zay mandalo mahakasika ny ramatoa présidente ny Assemblée nationale, ramatoa Christine Razanamahasoa Melatsindra ohatsy diso le anarana. Efa tsy ho tanisatsika eto ina raha mandalo fa io efa fantatsika daholy fa haitsika iaby zao ny raha mandalo, zao ny raha misy. Fa eto zany de tondra fomba fijeriko sy haneho hevitra ary todika amitsika vahoaka malagasy. Satria maro ny miteny rehefa nitranga io zavatry io nandeha ny fanambarany ramatoa présidente ny Assemblée de maro amitsika malagasy no miteny hoe efa pilomano ray tao foana, efa niaraka foana de teorina zay vao mahita ohatran'izao. Maro ny resaka atsika ohatran'izany. De zay somary magaga anazy, tsy manome tsindry amy lafiny ray fa tokony hanitatra saina aloha atsika amy zava-misy. Satria mahagaga anazy zany ny fotom-pisainatsika vahoaka malagasy. Tsika mihitsy ny ve no efa voaozona ho raty saina, ho voaozona tsy hanana saina mandinika lalina. Fa zay azony eritseritsy eo foana, azony vava de ino no resana fa tsy dinina. Ekena de ekena, fa hoe niaraka foana zareo tao niarany lomano tao zareo ekena de ekena zany. Fa ny mahagaga amitsika malagasy de zao, taloha teo tsika ny menimenina hoe tsy mety tonga saina mihitsy reo mapara TGV reo mpanao politika amy fitondrana reo tena tsy mety tonga saina ny ana hampahantra vahoaka foana, ny tombotsoa manokana foana, ohatran'izao zany zavatra menimenona tsika teo zany. Misy indray ny olona tonga saina iova tsy anaiky tsony ny zava-misy zay mampijaly atsika vahoaka amizao de itsika indray no miteny hoe niaraka tao foana nareo hatramizay. Inona le tanjona? C'est quoi le but ozy ny vazaha? De tsy azoko mihitsy na inona zany lay tanjontsika malagasy. Averiko ndray isika tao ny menimeny tsy maintsy tonga saina mihitsy barovinao tonga saina reo mpanao politika TGV mapara reo ohatran'izao mamotika firenena fijaliana ohatran'izao. Zany menimenona tsika tao tsy fa tonga misy indray ny tonga saina zao iova hanohitra ny zava-misy amizao de itsika indray no miteny hoe niaraka tao foana reo. Ahoana ary zany toetraitsika malagasy zany? Anome ohatra ray za hanamafisako an'izany de anjaratsika mandinika. Raha misy ve ny mpivady vita mariage ara-dalàna, mariage vita sonia, afaka herinandro monja nefa nanao adalàna ny ray amin'izy ireo. De nareo ve efa nahita hoe mpivady vita mariage tao anatin'ny herinandro na tapabolana de tonga de nisaraka satria hitan'le ray fa tsy mety ny fitondratena ny vady, lay vadina tsy mety aminy de tonga de nisaraka. Tsy mbola nisy zany, fa miandry aloha, miandry fiovana hoe sao de mba hiova ihany de mandeha foana ny fampiresana anatin'ny tokantrano, sao de mba hiova ihany rapitso afaka pitso, sao ty vadiko ty, sao de mba hanaraka ny teniko any izy rapitso afaka pitso ty vadiko ty. Fa tsy nisy tonga de nanapa-kevitra tonga de vita mariage herinandro de bon tsy mety amiko ty vadiko ty fitondratena bon aleo tonga de misaraka zay. Tsy mbola nisy an'izany. Sanatria hoe maty ngamba zay vo tafasaraka. Fa mandeha fotoana lava zay vo rehefa tena hitany fa tsy miova lay vadiny zay vo ho tonga any amin'ny fisarana. Ohatran'izay koa ity kany ramatoa présidente ny Assemblée tiky. Efa niteny foana izy, efa niresaka foana izy, fa lay fitondrana mapara sy TGV mihitsiny no mizingizina amy zavatra ratsy ataony tsy ny zavatra tsy mety ataony de amfarany izy nanapa-kevitra hoe efa tsisy trony ty satria nitsika vahoaka malagasy no jerena amizay zavatra zay. Dinio tsara zany zavatra zany resako zany, fa itsika aza manao fandinina taingina, fandinina kely. Ohatran'izay le zava-misy. Faharoa, io ny TGV sy mampara ndray zao elany ndray le zay manohitra ny zavatra tsy mety ataondreo ao hiarovandreo ny tombotsoandreo manokana olombitsy ao de lazaindreo fa marary saina.
reny président sénat reny zaindreo marary-saina zaho ndray any amy karamany panina ndray amy présidenteny assemblée nationale ndray no irairain'ireo amy fitondrana amizao hoe milaza sahirana vahoaka nefa reto ny karamany fanontanina apetrako aminareo nga Ramatoa Christine Razanamasoa no nandidi ny karamany sy nametraky ny karamany sy ny carburant tsy izy tompo tena mihitsiny fa ny volavolan-dalàna zay no lanianareo rehetra tao no mamaritra sy mametraka ny karamanareo rehetra eo de io ndray no entinareo hanapepona n'ilay gasy mbola bado gasy mbola tsy mety tonga saina hoe reto maparasy TGV reto ne miaro ny tombotsoany mampikoropaka anazy mafy raha vao misy miray aminy ao tonga saina hanohitra re zavatsy teneny satria zaho de mitena amitsika vahoaka malagasy fa ireo TGV sy mapara reo de mitombontsoandreo no arovandreo sy ny sezandreo fa tsy mitombotsoantsika vahoaka madinika velively ka tsy hitako ny fomba irarahanareo TGV sy mapara ny karamany PAM tsy PAM nanapaky ny karama zao nataoko karamako zao ny carburant nareo nandany an'io tao de manina tsy tanisana koa ny karama ministre sy ny président sénat sy nireo entité sasandreo fa no Razanamasoa Christine fa tsy ety hanaiky an'le zavatra ataonareo manaboty firenena didijadona dictature fampantrana vahoaka de any no itondrana anazy satria fa tsisy hevitra tsononareo fa tsisy raisonnement tsony ho entinareo handiova-tena de nianapepo ny vahoaka malagasy zay bady mbola vitanareo manipulena no sisy ataonareo eto de mitena amitsika vahoaka malagasy fa tsy ny panina ny président ny assemblée nationale nanapaky ny karamany fa ny député rehetra nandany ny karamany rehetrarehetra tao voilà ka eto zany aho de mitodika amitsika vahoaka malagasy ho tonga ty fividanana député mba miangavatsika ho tonga saina mba tongava saina amizay malagasy isany fa mbola raha reo député mapara TGV ipara tsy haiko iny IRD reo no mbola hapetratsika amin'ny toerana mahadéputé anazy zaho de mitena amitsika malagasy ary tena fa misapo zao hoe fa rarintsika raha ohatra hoe lazay ny kotololay maintso amba fa vendrana ary tena vendrana mihitsy raha mbola zany zava-misy tena vendrana raha ohatra hoe zany zava-misy rarintsika malagasy totoafo itenena kotololay maintso ambo hoe vendrana ny malagasy satsia tena vendrana tsika tena vendrana zavatra miariary ny tombotsoan'ireo olombitsy roa arovana tsika matry fijaliana delestage tsy fandriampahalemana vidin-javatra miakatra de isika ndray ve no andeha hiaro ny tombotsoan'ireo olombitsy mamotika firenena rovina tsika malagasy vao tonga saina ka hoy aho hoe io rehefa mbola tafapetraka tamin'ny fividianana natao amboletra teo ny fitondrana mapara amizao de ity kiondalana ray ity no hany sisa fanetenatsika malagasy handeha any amy fiovana anjaratsika mivahoaka malagasy tsirairay hoe hiaritra amy fijaliana efa niainany tanatiny 15 taona nitondrany fitondrany mapara io de mbola hiaritra sy hanohy an'io fijaliana sy fanabotsina firenena eo anatiny 5 taona manaraka ndray ve isika vahoaka malagasy anjaratsika misafidy an'izay rehetra zay ka manetana atsika mba hifoa mba ho tonga saina amizay efa tsy rariny tsony ny zava-misy eto amy tany sy firenena efa tsy rariny tsony mampiteny mona ny fahoriny vahoaka malagasy ka ity fividanana député ty no kiondalana farany ho iaho ary ijerena atsika malagasy hoe misaina ve le vahoaka malagasy sa tsy misaina mandinika ve le vahoaka malagasy sa tsy mandinika mankasitraka amy fijaliana mahazo anazy ve le vahoaka malagasy sa tsy mankasitraka ka nitiky tenena amizay hoe raha vao mbola député mapara sy ipara IRD fa tsy haiko tsony karazany fa reo samyreo foana mametraka zavatra maro andanina anarany maro oentina imanipulena ny vahoaka malagasy ka raha vao tsika no mbola hametraka an'ireo député reo eran'ny Madagasikara tompoko de kiony fafaitsika ny zavatra tonga sainantsika malagasy efa androm-panjakana lehibe anakiroa
no nitsipaka ny zava-misy am'izao, zany ve tsy atonga sainatsika? Ny senaty eo aloha, zao ny anterimera-pirenena, zany ve tsy atonga sainatsika? Androm-panjakana be roa zanane, zava-dehibe zany, de tsika lay vahoaka majinika, jeren'ilay mpitantana an'ilay andro fanjakana hoe aleo ny vahoaka majinika efa tsisy tsontsy, itsika ndray ve no andeha hanohatra ny fanavotana atsika. Ka zay ny teneny hoe tia ny kiondalana farany a ijerena hoe manatsaina ve ny malagasy, mandinika ve le malagasy, venjana ve sa tsy venjana ny vahoaka malagasy ity kiondalana ty. Zay mialatsy indrindra fa somary masitsika lay fomba faneo ekevitra, fa mba hoento koa hamoana ny saitsika hoe marina ve zany zavatra lazay zany sa tsy marina. Ka anjaratsika vahoaka malagasy a no tompo teny farany a, tompony safidy farany. Mangasitraka tompo.